La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao. Ni fampahalalam-baovao. Professionnels du bâtiment ou particulier, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampahalalam-baovao. Lanina sy mpanitsina teny amin'ny anteny mera-pirenena io arivo io ny LFI 7 Solombavambahoaka miisa 7 no nandany izany. Teboka maro ny ova araka ny fanazavana. Tsy ara-dalàna ny fanorenana atao manamorona ny lakan-dranony Andriatany eo Ambohiba Antanimena hoy ny Apipa sy ny commune Antananarivo renivohitra. Miantso ny fandraisana andraikitra aingana ny vahoaka eny amin'ny manodidina. Mandalo krizy ny ronono eto Madagasikara amin'izao fotoana izao mitaraina ireo mpivarotra sy ny mpanodina ny vokatra noho ny fiakaran'ny vidiny tato anatin'ny volana maro izay. Ny tsy fampin'ny tolotra ato anatin'ny tsena anatiny no anton'io raha ny fanazavana. Mivangogo ny fako eo amin'ny tsena Anosibe. Maro no lesoka manomboka any amin'ny fandraofana hatrany amin'ny fitaterana ato amin'ny Samva. Tsy ampy aminy koa ny fanabeazana olo-pirenena raha ny fanazavana azo. Maresaka iresa-pirenena taorina ny asa natao tao anatin'ny 7 taona sy 7 volana nandehanana tany anapakapaka tonga tany amin'ny planeta Mars ny tetika sa US Unisite ka nazahoana fahombiazana ny digana natao. Finaritra tompoko lasy sy tompoko aftaona ny vaovao eto amin'ny Kolo-TV manazanao ary anaraka izany hatramin'ny farinana botsika ny vaovao dia lany nasy-panitsina teny amin'ny anteny mera-pirenena io arivo io ny RFI 7 Solombavambahoaka 7 no nandany izany. Teboka maro no niova araka ny fanazavana izay entin'ny Andro Rarson amin'ny alalan'ity antso atarbe ity. Lany tamin'ity takariva ity ny LFI 2019 nasiana fanitsina tena nivon'ny anteny mera-pirenena rehefa ny ajikesa ny tian'ny roandro. Tao anatin'izany fandanin'izany dia Solombavambahoaka misy 7 no tonga nandany izany LFI 2019 izany. Ny fanitsina tao anatin'ilay LFI izay natolotry ny avy eny anivon'ny fahefana mpamintanteraka dia nisy maromaro toy izao. Tao anatin'izay fanitsina izay dia momba ny vola omenan'ny CLD dia lasa 400 millions d'ariary zany no omenan'ny CLD raha 150 millions d'ariary zany teo aloha. Teo ihany koa ny momba ny droit d'assise amin'ireo réseau mobile. Raha 8% na ilay fanjakana dia nahidina ho any amin'ny 5% zany ao anatin'izay fanitsina nataon'ny Solombavambahoaka. Momba ihany koa no volan'ny agent communautaire teo anivon'ny ONN dia nampiana 7 milliards d'ariary izany vola izany zany andaovana ireo volan'ny agent communautaire ao anivon'ny ONN izay efa ela moa araka ny nambarana Solombavambahoaka ny tsy nandray izany vola izany. Ary vola 7 milliards d'ariary io dia ny primature no mitantana azy. Nampitomboina 8 millions d'ariary isaky ny commune ihany koa subvention ho an'ny commune ary ministeran'ny atitany sy ny fitezara-pahefana no mitantana izany. Ihany koa ny eo amin'ny atao hoe tambikarama sefipokotany sy ny lefiny dia nampiana 24 milliards d'ariary izany tambikarama ho an'ny sefipokotany sy ny lefiny izany tao anatin'ilay LFI nasian'ireo Solombavambahoaka fanitsina izay lany tamin'ity androany ity ka ny ministeran'ny atitany sy ny fitezara-pahefana tany no mitezara izay vola izay. Fanampin'izay ihany koa dia misy ny 11 milliards d'ariary ho tombony ho asa nentina mampiodina ny anteny mera-pirenena. Eo ihany koa ny subvention dirama izay nahena ny subvention dirama raha voasoratra tao anatin'ny LFI 2019 natolotry ny mpanatanteraka dia 255 milliards d'ariary izany dia nanalana 50 milliards d'ariary kosa izany subvention ho an'ny dirama izany. Ireo vola rehetrarehetra ireo izay hoe anampiana sy nanitsina an'ilay LFI 2019 natolotry ny fahefana mpanatanteraka dia alaina amin'ilay 5
400 milliards d'ariary zay atao hoe imprévu eo anivony ministeran'ny fitantanam-bola sy ny teti-bola eto Madagasikara. Lany zany raha verina ny vaovao dia lany nonanindreo solombavamboaka miisa 700 tamin'ity takariva ity teny anivon'ny Assemblée nationale ny temiraprenena ny LFI 2024 nasiana mpanitsina araka ny fampansaina azy ito. Andry Rahasan ho an'ny Kolo TV FM. Iverenana ny fandanina ny teti-bola eny niverina nandalo ny fivoriana ny komisiona ny LFI 2024 rehefa noentina volanina teo anivon'ny fivorimbe azony rehetra atrehana omaly tsy nisy apatelon'ireo solombavamboaka no tonga niatrika izay fivoriana izay Albertin Ramelarivo. Androany tokony ho tamin'ny 3 ora hariva vao nentina teny anivon'ny fivorimbe azony rehetra anatrehana teny amin'ny antenimieram-pirenena Tsimbazaza ny LFI 2024 rehefa avy nandalo ny fivorian'ny komisiona izay tsy totosa omaly. Tamin'ny 5 ora hariva nefa izany fivoriana izany vao niatomboka androany. Maro ny fanitsina nangatany solombavambahoaka ka izany no antony raha nambarany solombavambahoaka Volaingo Marie Thérèse. Nitondra fanovana ny solombavambahoaka mba ho fitsinjovana ny tena fitsinjovana ny vahoaka dia nitondra fanovana. Ohatra mahita izahay eo amin'ny recrutement ny frama nidina valorivo ny isan'ny frama horesina nefa taloha afaka nandray réal dia nangatahinay ny ampiakarana an'izany dia mahakasika ny jirama tamin'ny teti-bola 2024 dia nomena subvention 500 millions d'ariary 500 milliards d'ariary ny jirama nefa izahay mahita any anivon'ny vahoaka dia tapatapaka ny jiro ny facture miakatra dia izany hoe tsy mipaka any amin'ny vahoaka ny fanampiana nomena ny jirama. Tamin'ny teti-bola 2024 dia nomena 255 milliards d'ariary indray ny jirama dia mametra-panontaniana ny solombavambahoaka makaiza ihany ny vola tena mipaka any amin'ny jirama ve ny vola. Dia teo zany nahatonga ny adievitra tokony ampienana ny subvention jirama fa atao amin'ny ministera hafa izay tena mipaka amin'ny fiainan'ny vahoaka fampianarana, fahasalamana, fandriampahalemana. Dia raikitra ny adievitra tsy afaka nolaniana ny teti-bola omaly satria ny ministra nanambara fa tsy maintsy miverina any amin'ny conseil des ministres miresaka amin'ny premier ministre dia nanapa-kevitra ny solombavambahoaka androany nanao asambomera indray mandeha nitondra fanitsina dia entina olaniana eto ny antenimieram-pirenena amin'izao tolakandro zao. Raha tsy ivona tato anatin'ny 2 andro no nandiniana ity teti-bola 2024 ity. Mahakasika ny raharaha andramena dia raha toka ny sitaka nanalavitra ny morontsiraka Madagasikara ilay sambo filahina nanomboka ny 13 ny volana Novembre lasa teo dia niverina manantona indray izy nanomboka omaly sy tamin'ity androany ity ka eto Andriatsilavo. Raha nitatitra farany niverina ny anavaratra indrefana indray ilay sambo filahin'ny pavion Panama izay nikasa aka sy ampiakatra bolabola andramena ny tsokosoko avy eto Madagasikara. Izany hoe niverina nanantona ny morontsiraka iazo ny tendro avaratry ny nosy. Ny 17 ny volana Novembre lasa teo no nikisaka ny atsinanana ilay sambo rehefa avy ny aody tao atsinanan'ny faritra Nalanjirofo sy Toamasina nanomboka ny 14 ny volana Novembre hatramin'ny 17 ny volana Novembre lasa teo. Taoriny ho daty 17 ny volana Novembre io izy no neritreretiny be sy ny maro fa ho lasa tanteraka. Saingy ny 15 ny volana Novembre ny alahady lasa teo niverina indray ary izao voalaza fa iazo ny tapany avaratry ny nosy zao. Raha tsy ivina efa ho ray volana izay no ny aody sy ny odikodina tao akaiky ny Eldrano ny Anton Gilles ao mananara avaratra ity samby filahinina ity. Tsy mbola niala tanteraka tamin'ny faritra nisy azy hatramin'izay ihany koa ity farany na nisy matetika aza ny fandosirana ilay zone économique exclusive ataon'izy ireo. Mbola mipetraka hatrany araka izany ireo fanontaniana amin'izao fotoana izao. Isan'izany ny hoe izavy ireo ambadiky ny fijanonana ity sambo ity any amin'ny sisin-dranomasin'i Madagasikara iny. Aiza ho aiza ny valin'ny fepetra voalaza fa ho raisina. Inona no mahatonga ny fitarozoany izany fandraisana fepetra izany? Misy ve ny olona ambony ambadiky ity raharaha ity
no mampitarazoka ny fandraisana fepetra izay efa ho ray volana mahery izao. Atreto aloha samy miandy ary maniry ny amalinina ireo fanontaniana ireo ny mpanara-baovao sy ny vahoaka malagasy izay sarotiny amin'ny are-pirenena eto amintsika. Tsy ara-dalàna ny fanorenana atao amin'ny manamorona ny lakan-drano Andriatany eo Ambobary Antanimena ho ny apipasy ny komuna Antananarivo renivohitra miantso ny fandraisana andraikitra aingana ny vahoaka eny amin'ny manodidina Iona Saina. Niroso tamin'ny famefenany tany etsy Ambobary Antanimena ny olona milaza ho tompon'ny tany nanomboka ny fiandohany ity herinandro ity. Fanorenana izay tsy manara-dalàna raha ny fanazavana tompona andraikitra isan'ambaratongany. Nanamafy izany ohatra ny teo anivon'ny apipa izay miadidy ireo fefilo sy lakan-drano eto amin'ny ilay Antananarivo. Tsy voahaja ny lalàna izay milaza fa ny 12 metatra miala ny lakan-drano tsy tokony hisy fanorenana hoy ny tale generaliny. Ny maramorona ny lakan-drano aloha dia andraikitry ny apipa tanteraka mihitsy. Ka raha zavatra manelingelina fikoriana ny rano dia zavatra tsy ara-dalàna zany. Eo amin'ny 12 metatra eo miala amin'ny tapon'ny kanal. Zay raha tanin'olona ary izy dia amin'izay tsy azon'olona norenana. Noho izany dia mampilaza ny rehetrarehetra zany fa raha ohatra nataninareo ary io raha morony kanal dia tokony mba hisy fanarahana anaovana encadrenareo manao an'izy tsy fa atreto zany momba ny ankazoangy mbola tsy nisy an'izay. Mbola tsy nisy. Manamafy izay tsy fanarahan-dalàna izay ihany koa ny tompony andraikitra eo amin'ny boriboritany fahatelo izay miadidy ny fokotany Ambobary Antanimena. Ireto farany izay efa nitaky ny taratasy saingy tsy nanana ireo milaza ho tompony raha ny fanazavana. Efa mifefeny zareo le tanàna. Ny famefena ny tanàna nefany na dia hoe clôture légère izy dia tokony misy fahazoan-dalana. Ka rehefa nanontaniana koa zareo mbola tsy manana fahazoan-dalana ihany koa, tsy nanome koa zareo an'ilay fahazoan-dalana. Dikan'izany sarotra ao aminay ny teny hoe ara-dalàna ilay famefena ataony zareo. Ny tena tompon'ny tany dia rehefa nangatrana taratasy ny olona atao dia tsy nanome taratasy mihitsy ary tsy fantatraina tsy ao mesure ny amezana taratasy. Tsy manana taratasy izy dia hiditra amin'ny procédure judiciaire tsy kelikely izy raha ohatra ka sanatrehan'izany hoe tsy manana taratasy tokotrana izy dia azon'ny komuna atao ny mandrava ny fefy araka ny lalàna. Miantso ny fandraisana fepetra aingana avy amin'ny tompona andraikitra isan'ambaratongany ireo mponina. Izy ireo izay sahirana amin'ny fanariana fako noho ny tany izao misy mibodo izao. Mijaly be zay satria na zodira tsy hanariana le zodira mihitsy eto fa efa ny anaty rano le zodira le bakana zodira zany fa tsy zodira. Efa ela be mihitsy izy zao 9 taona efa tamin'izay fanatsiarisena efa teo foana fanariana fako. Ary ny fokon'olona matahotra azy anaovany herim-pamoretana eto amin'ity tanàna ity hoe anazy ity matahotra daholo ny fokon'olona. Nanomboka io zany oka mpitondra fanjakana mba hidiny ity hijery ity toerana ity fa efa anaovany taratasy daholo manomboka hatrary amin'ny bassin ary matahotra daholo ny fokon'olona eto anaovany azy mihitsy fa lazainy hoe fa vitatra amin'ny tany ambonimbony tany ny taratasy io hoe malala olona hono izy. Zany misy fandrahonana ve zany? Ny fandrahonana no misy na teny ratsy na inona mandeha daholo eto hoe zay nanaovany anay eto amin'ity fokotany ity. Malagasy olona io misy eranoro be io. Fanorenana tsy ara-dalàna maro no hita eto Antananarivo. Manoloana ireny asa no ilaina fa tsy kabary hoy ny vahoaka. Antony ny mponina trano no mijinja ny vokatra ireny fanorenana tsy ara-dalàna ireny raha tsy ilaza afa-tsy ny zone de recasement miakatra ny rano ka ny mponina no miaina izany amin'ny andavanandro. Fa fenina tanteraka ny zava-misy marina ambadika ilay raharaha momba ny ilay tranon'ny FJKM ampiasain'ny MBS eny Faravohatra. Izay namidiny FJKM tamin'ny folo teo aloha marika Ravalomanana ny taonina 2024. Nanambarana ny tompona andraikitra iray anivon'ny foibe FJKM fa tsy mivarotra fananany FJKM. Mampiona Rakotoarson. Fanangonam-baovao fahatelo nataon'ny mpanao gazetiny Kolo TV FM teny anivon'ny foibe FJKM no natao androany momba ilay raharaha fahazahoany Ravalomanana marika ny tranon'ny FJKM izay misy ny MBS eny Faravohitra. Tamin'ity androany ity, nilaza ny tompona andraikitra iray tao amin'ny foibe fa tsy marina ny filazana fa namidy ny vakoka. Tsy tandrotandro le satria raha nisan'izy ireo dia tokony voaray taty zany taratasy zany. Nisy acte de vente natao raha ohatra tena vidiana zany.
fa mety sisy findresaka ny aminareo fa tsy voatery koa dia tsy moramora ny mivarotra sady tsy mihetrika ma tsy mivarotra tany zany tsy haiko mety tsara reszenga mba miresaka anareo amin'izay fa raha ny dossier eto amiko aloha dia misoratra amin'ny FJKM daholo zay tsy mivarotra fa raha mampanofa dia mety possible fa raha zany tsy mivarotra fanana zany FJKM. Raha ny zava-nisy anefa ankoatra ny fifidianan-dravalomanina maro ka ity vakoka nidiran'ny finoana protestanta teto Madagasikara tamin'ny volana Jona 2024 izay mitondra ny anarana Hortle ity dia mbola nisy ny tany-panjakana teny Sonerana nataon'ny filoham-pirenena tamin'izany fotoana ho tambiny ny fahazahoana ity trano ny FJKM eny Faravohitra ity izay nisy ny radio fahazavana onjam-peo ny FJKM. Ilay trano-panjakana teny Sonerana ity dia nomena ny FJKM tamin'izany fotoana izany amindrana ny radio fahazavana. Tsy izay anefa no nampiasan'ny birao foibe mpiandraikitra ny FJKM ity tany sy trano-panjakana eny Sonerana ity fa nampanofainy tamin'ny teratany vahiny. Antony izay nahatonga ny mpitondra tamin'ny tetezamita nanafoana ity fanomezana nataon'ny filoha teo aloha Ravalomanina Marika ity. Voaporofo amin'izany fa dia nafangaron'ny filoham-pirenena teo aloha ity tokoa ny fananany manokana sy ny fananam-panjakana ary ny fiangonana izay antony nahatonga ireo mpamatsy vola nahazatra ny Madagasikara nisitaka ny Madagasikara ny faraparany taona 2024 iny. Ankehitriny tsy misy sa mamoaka ny marina momba ity raharaha ity ny ao amin'ny foiben'ny FJKM. Fa nanolotra ombivavy be ronono ho an'ny lauréat fiarina ao Ivato Iandrajoelina tamin'ity androany ity. Mitohy hatrany fanomezana vahaolana azo tsapahitanana ho an'ny vahoaka eny fotony eny. Miantarandriana. Tafiditra anatin'ny vinona fampiroboroboana ny orinasa malagasy androany nanolotra ombivavy be ronono ho an'ny lauréat fiarina tao Ivato Iandrajoelina. Tanjona araka ny fanazavana ny fanomezana tosika ny mpandraharaha malagasy. Tamin'iny ny fanambina petratsika dia ny hoe mba tiako raha misy malagasy mba mihoatra mba hitako ny zavatra nataonao teo afaka atao semi-industriel kokoa, atao manaraka ny fenitra, atao lehibe kokoa ny orinasanao lafine zay moa ny anaran'ilay orinasa dia araka ny tenenitsika hoe apiny. Dia efa nanoteny anao hoe hitondra ombivavy be ronono dia reto ny ombivavy be ronono reo. Normalement io zany tokony mahazo eo amin'ny 20 à 30 litres arakaraka ny sakafo ny anankiray mihinana azy dia mahazo eo amin'ny 50 à 60 litres isan'andro eo zany ianao. Dia ataovy tsara ny fromage sy ny yaourt zany dia ny rarina mba hitombo bebe hatrany satria ilaina tsika samy malagasy mifanampy. Ilaina misy tanora-pandraharaha ohatranao zay te hivoatra ampiana ihany koa dia izay no mahatonga anay eto hanampy. Ny zavatra ataontsika rehefa mandeha tsara eo dia ezakitsika mbola hanampy anao indray ao aoriana kely eo mba amin'ny fahitana lalam-bola ampitomboana sy ampiroborobo ny orinasanao. Isany nandray anjara tamin'ny fiarina ity ny sitraka ombivavy be ronono ity. Raha ny nambarany manampy amin'ny fivelaran'ny tetika sataony ity fanomezana ity. Naheno an'ilay fanambarana nataon'ny président iny tamin'ny 1er octobre angambany izy zay dia hitako hoe nasarika anahy izy dia andray anjara satria sahirana tamin'ilay resaka ronono matière première ampiasaiko. Efa presque efa 3 volana zay tsy niasa araka ny tokony ho izy dia nataoko izay namboary tsara ny dossier-ko dia miconvaincre ny mpitsara moa zany ilay izy dia tafakatrakatra ny amin'ny dingana fanarana dia izao. Ilay fromagerie zany dia miainga tamina fahitana fa tsika rehetra zany mety maramahita raha ohatra ka hoe mety eny amin'ny supermarché tsika dia fromage importé tena betsaka eny. Fa ny fromage vita local eto zany vita gasy somary ohatran'ny afona ohatrany tsy dia tena misongadina dia teo zany hoe andeha atao défi hoe andeha ndaotsika afaka mamokatra tsara lavitra noho ireny tsika. Zava-dehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena ny fanampiana ny tanora tahaka izao. Lafo maro no ahafahana mamety tosika azy ireo. Isan'izany ny fanampiana ara-pitaovana, fanomezana fiofanana, fanampiana ara-bola sy ny maro hafa.
Anisan'ilay sokatra azahoan'ny Madagasikara tombony amin'ny fitrandrana arenan-kibon'ny tany ny tsy fahatombana ny lalàna mifehy izany. Ireo orinasa tompon'ny fitrandrana hatreto no mahazo tombony betsaka lavitra noho ny firenena tompon'ny tany eto Afrika eto tahaka izany eto Madagasikara. Fizoro Valy. Ireo orinasa mpitrandraka hatrany no nomena vahana amin'ny sehatry ny fitrandrana arenan-kibon'ny tany eto amin'ny firenena Afrikanina. Isan'izany i Madagasikara. Io no nambarany manam-pahaizana iraisam-pirenena mitarika ny tetikasa manara-maso ireo orinasa mpitrandraka eto Afrika atsimon'ny Sahara. Antony tsy hisitrahan'ny firenena tompo-tany tombony oharina amin'ireo mpitrandraka izany raha ny fanazavana tsy ampy ihany koa ankilan'ny fanaraha-maso. Agibokise lehibe ny tetikasa Pazy. Il faut qu'il y ait la surveillance des activités minières. Tokony raha-maso akaiky ny sehatry ny fitrandrana arenan-kibon'ny tany, indrindrandrindra ny afanajany rotota ny fanarahana natao amin'ny fepitoana ahafahana mitrandraka ny arenan-kibon'ny tany amin'ny toerana iray. Manan-karena i Madagasikara raha resaka arenan-kibon'ny tany no resahana. Saingy ireo mpitrandraka no mikioky izany, fa zara raha misy tombo no azon'ny firenena. Izay no isan'ny antony idirana entsehatra ho fanampiana. Ilaina araka izany ny fanamafisana ny fahaiza-manaon'ireo mpisehatra toy ny Cour des comptes amin'ny fanaovana audit manaraka ny fenitra iraisam-pirenena, ireo mpanara-maso ny fitrandrahana, ny tompona andraikitra sy ny rafitra miaro ny tontolo iainana sy ny sisa. Du personnel des administrations chargées de cette surveillance-là. Isan'ny tokony ilana fanarenana araka izany lalàna mifehy ny fitrandrahana raha tsinona ny ampandroso ny toe-karena avy amin'ny sehatra ny fitrandrahana arenan-kibon'ny tany sy ny isian'ny fizarana tsy mitanila. Justement les cadres méritent d'être révisés. Tokony asipana-vaozana ny lalàna mifehy ny fitrandrahana. Ampolo taonany maro dia mipitrandraka foana no mena tombon-dany ahatonga azy ireo ho avy ka niteraka fahatyantoka ho an'ny firenena mampiatrano. Mila fanavaozana ny fandrafetana ny lalàna mifehy ny fitrandrahana arenan-kibon'ny tany ankehitriny, ahafahan'ny firenena isian'ireo mpitrandraka misitraka tombony, mifanahatsahana amin'izay azon'izy ireo. Madagasikara, Mali, Burkina Faso, Cameroun, ireo no anisan'ny firenena ahitana arenan-kibon'ny tany betsaka aty atsimon'ny Sahara. Antony fanohana ny gouvernemanta kanadiana amin'ny fampivoarana sy ny fampanarahan-dalàna io sehatry ny fitrandrahana io. Ankoatra ny fanamafisana ny fahaiza-manaon'ireo mpisehatra sy rafitra voakasika toy ny Cour des comptes, PCMM sy ny maro hafa, isan'ny tokony hojerena ihany koa raha ny fanazavana ny lafiny maha olona mikasika ny fiarahamonina sy ny fahasimban'ny tontolo ateraka ny fitrandrahana arenan-kibon'ny tany. Nisokatra ao Mali 20 Novembre 2024 raha tsy ahirina ny atrikasa fiofanana fanamafisana ny fahaiza-manaon'ireo mpisehatra ny masony ny tetikasa Pazy fa tsy ny gouvernemanta kanadiana na ny projet d'amélioration de la surveillance de l'industrie extractive en Afrique francophone subsaharienne. Otoltra no indray ny pejiny edokavarotra aorinan'izay natatsika ny krizin'ny ronono amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny fitarainan'ny mpandeha amin'ny zotra izay mampitoa ny vato vasakosy. Rehefa avy Noely miaraka amin'ny Telma araroty fiainam-bidy hatramin'ny 5 isanjato amin'ny finday Telma rehetra. Ny Telma Titan, ny Telma Play, ny Telma Legend ary finday maro hafa koa. Tolotra manakely mandra-pahatapitra ny stock. Tonga avaingana eny amin'ny Telma Shop. Telma dia mirary Christmas sambatra ho antsika malagasy rehetra. Telma, safidiky numéro 1 malagasy. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix.
Dans mon quotidien, j'ai besoin d'Internet en permanence. Pour mes recherches, mes mails, pour être à la page des actualités, mais aussi pour communiquer avec mes amis. Et après une longue journée de travail, quoi de mieux que de se détendre devant la télé à regarder ma série préférée, tant qu'elle n'est pas occupée par le match de foot de mon mari ou les dessins animés de mes enfants. Tout ça grâce au Blue Line. Profitez de la box 4G Blue Line connexion illimitée et le décodeur Blue Line TV avec toutes les chaînes à partir de 169 000 arrières par mois. Veneto amin'ny fampalalamba vao isika fa ny an'izantsika ny vaovao dia roapolo isanjaton'ny vokatra lamatra avy eto Madagasikara no avy amin'ny jono tsy ara-dalàna tranga izay miteraka fatiantoka amin'ny toe-karem-pirenena Fezora Valy. Ankoatra ny fiovaova ny toetrandro eto Madagasikara, isan'ny antony mampiena ny vokatra sy tahirina arenan-dranomasina ny fisian'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna na ny pêche illicite non déclarée non réglementée. Roapolo isanjato ny tontalin'ny vokatra lamatra eto amintsika ohatra no azo avy amin'ny jony tsy ara-dalàna. Ampahambola betsaka tokony hiditra amin'ny kitapom-bolam-panjakana sy ampivoatra ny toe-karem-pirenena no very anatin'ity jony tsy ara-dalàna ity. Tsy fantatra mazava nefa ny sandan'izay eto Madagasikara. Ce pillage représente un obstacle majeur à l'aménagement et la conservation des ressources halieutiques. Miteraka vokatra tsy maro amin'ny fiarovana sy ny famokarana ny hazandrano ny fisiany oalatra io. Ireo vokatra azo tamin'ny jony tsy ara-dalàna ireo ihany koa dia miteraka fatiantoka goavana isan-taona ho an'ny fanjakana. Misy ny fomba azo atao hiadina amin'ny jony tsy ara-dalàna na ny pêche INDNR saingy lafo ary mavesatra ny sarany indrindra ho an'ny firenena marefo sy andalam-pandrosoana. Et leur mise en œuvre peut s'avérer difficile, notamment pour les pays en développement. Raha ny tatitry ny banky iraisam-pirenena ny taona 2024 mandidina ny 50 dolara isan-taona ny fatiantoka avy amin'ny tsy fahaiza-mitantana ny arenan-dranomasina maneran-tany. Mahatratra 7 dolara izany eto Afrika. Antony iray mampitarazoka ny fandrosoana ny toe-karena eto amin'ny tany afrikanina. Raha tsy haivina, nanomboka omaly ny atrikasa famolavolana paikady nasionaly sy drafitrasa ho fanatsarana ny fanarahan-dalàna. Amin'ny fanarahana FAO 2009 izay tsy farana raha tsy nizoma izao. Tanjona anatin'izany ny amoaka ny fandraisana fepetra, isoroana, amehezana ary anafoanana ny fanjonoana tsy ara-dalàna sy tsy misy taratasy mazava izay tsy tokony hivoaka eo anivon'ny seranatsambo. Mandalo krizy ny ronono eto Madagasikara amin'izao fotoana izao mitaraina ireo mpivarotra sy ny mpanodina ny vokatra noho ny fiakaran'ny vidiny tato anatin'ny volana maro izay ny tsy fahampian'ny tolotra ato anatin'ny tsena anatiny moa no atin'ny izany raha ny fanazavana azo miantarandriana. Efa polika hatramin'ny 50 isanjato ny fiakaran'ny vidiny litatry ny ronono nanomboka ny volana aogositra teo. Izany hoe raha toka tsy faina 700 ariary ny litatra efa bolana lazay any fotony, niakatra ho 500 ariary ny litatra ankehitriny. Ireo mpisehatra mpanodina vokatra avy amin'ny ronono no lasipatra voalohany amin'ny fiakaran'io. Isan'izany ny mpivarotra fromage. Ohatratra ny ahoana indray mividy ny fromage amin'izao? Miakatra ve? Raha 10 000 izao teo aloha dia lasa 12 5 izy teo aloha dia 15 000 izy amin'izao. Dia vitsy tsy misy izy satria krizy ny ronono. Miena fotsiny netana dia lafo masoka arivo. Nefa zao na marakara vata toka. Rehefa miakatra ronono dia arakaraka zany ilay izy. Dia manena rehefa miakatra? Voakasiky ny tsy fampiny vokatra ho an'ny tsena anatiny ihany koa ireo mpanodina ronono yaourt. Tahaka ny eto amin'ity toeram-pivarotana iray ity. Ampolo taona maro nanaovana ny asa fanamboarana sy fivarotana yaourt. Ankehitriny voatery mampiena hatramin'ny 50 isanjato ny ronono ampiasaina izy ireo. Anatin'ny teteza mita zany kely ny ronono, be dia be ny ronono fa zao zany kely ny ronono zao. Dia zara fa misy ronono fotsiny amin'izao. Taloha izay malany ronono 200 litra. Zao izay 50 litra fotsiny sisa. Azony tsy ampy ny ronono, tsy misy ny ronono. Ina no mety mahatonga ny famatsiana le ronono avy any atsimo mihitsy ny olona. Ronono any am-potony izao miakatra ny vidiny fa zay sy afaka mampiakatra satria
tsy maintsy tsinjovina ny fahefa mididiny olona dia tsy afaka mampiakatra mihitsy zay. Tsy maintsy hoe mampitombo zavatra hafa mihidy ohatra fa tsy mijanona amin'ny vokatra ronono fotsiny. Eto Madagasikara raha ny tatitra teo anivon'ny Vaovao 12 kilao isan'olona isan-taona amin'ny ankapobeny ny fanjifana vokatra azo avy amin'ny ronono. Mandinona ny iray hetsy taona isan-taona kosa ankehitriny ny ronono vokarin'i Madagasikara. Ambany io taio raha oharina amin'ny famokarana maneran-tany izay mahatratra 37 tapitrisa taona takiny tamin'ny taona 2014. Mivangony kosa ny fako ao amin'ny tsenana Nosbe maro no lesoka manomboka any amin'ny fandraofana hatrany amin'ny fitaterana izay ataony samva tsy ampy ihany koa ny fanabeazana ny olom-pirenena raha ny fanazavana azo Ivrichard. Ny tombo avy ny fako ao amin'ny tsenana Nosbe amin'izao fotoana fiakarany voankazo zao tsy maharaka ny fitombon'ny fako ankilany ny foto-drafitrasa sy ny lamina samihafa napetraka ny komuna sy ny samva lohalarana amin'izany ny daba-pako sy ny maro hafa. Bagazo dira telo leo zany amina toerana roa samihafa no mitondra ny fako rehetra amin'ity Nosbe manontolo ty tadio fa Nosbe zany misy fokotany maromaro. Isan'ny mponina mipetraka amin'ny fokotany rehefa ravakely ny 5,000 sy 1 alina. Ny antony ny fako atao tsena tadio fa tsy ny tsena rera manary fako fa hatramin'ny mponina manodidina. Tokony frekansany camion maka fako ao fa ravakely ny teo aloha tao tamin'ny mbola nizotra tsara nisy le fiarabe ny samy vanakahitany reny ny telo isan'andro zareo no maka fiara 15 taona izy ireny 10 taona faravakely tato ato zay somary efa kelikely le camion azo lazainy tsy maharaka any na ny camion na ny mpakanjordira. Tsy afa miala amin'ny fitobahan'ny fako ao amin'ny tsenana Nosbe ihany koa lehibe ny tsena sy ny rafitra isan'ny tokony miandraikitra ny fahadiovana isan'ny mampitaraina ny mpivarotra sy ny mpandraharaha amin'ny fitantanana ny tsena ny tsy fisian'ny tamberina andraikitry ny etra sy ny abantsena samihafa firy-anjava ny vola takiana amin'ny fanadiovana ny tsena raha ny fanazavana. Zay mandoa isan'andro 5,000 isan'no isaky mpivarotra olona ray. Nefa le fahadiovana vao may ara-mbevosa isan'andro ny fahadiovana. Tokony tsy mandray le volanay izy rehefa tsy manadio. Zay ro misy mandroaka moa ndraindray tsisy mandroaka fahadiova zany le izy fahatombony iny. Andio 5,000 isaky maray zay amin'ny fanadiova. Mba olana rosona mpivarotra aty zao dia tokony mba hoe ampitomboana ny daba-pako le pakafako zany tokony mba tonga matetitetika fa tsy hoe isan-kerinandro izy mba tonga indray mandeha eo. Iny zany ny ilaina fifandinihana iny misy olona mba hoe tokony mba hoe matsapa tena ijoro sy andamana izany zavatra izay nitsy aloha satria torina zao ty tomobily ity dia nanakarama 2,000 aloha io anala le fako ijoro le analana desazement dia avy izy mbola andoha 4,000 indray avy eo. Tsy eto amin'ny tsenana Nosbe fotsiny ihany olana ankoatry ny lesoko eo amin'ny fitantanana ny fako ny fanabeazana ny olom-pirenena naja ny fahadiovana hoy ny lehibe ny tsena. Mivarotra tsirairay dia tokony manana fitoeram-pako tsirairay avy isan'olona manana kifafa tsirairay avy angoniny ao anatin'ny fitoeram-pako iny na sobikany iny ny fakony dia arina eny mipakan-jordira na rehefa mandalo eny ny boretin'ny mpakafako dia ararany ao anaty borety dia arina ny mpakafako eny mipakan-jordira. Zay amin'ny ankapobeny no tokony ho fiasa. Ny dikan'izany raha tsika rehetra samy mitarina tsy manipy fako fa samy mametaka an'izany amin'ny toerana tokony hipetrahany tsy misy fako miparitaka be zany eraka Antananarivo dia mba samy mikaditsika ny fitoeram-pako manaja ny ora fanarian'ny fako. Tsy azo lavina ny andraikitry ny olom-pirenena amin'ny fitantanana ny fako eto andrenivohitra hoy ny mpanara Vaovao saingy tompony andraikitra voalohan'ny komuna sy ny samva ireto farany izay avy amin'ny antoko iray saingy variana amin'ny fifaniliana andraikitra fotsiny ihany samody manaova zamody miady araka ny fomba fiteny. Ny be ny tanàna n'Antananarivo ihany no lehibe ny filan-kevim-pitantanana ny samva raha tsy ahivina. Arak'izany tsy tokony ampizakana ny ady anatin'ny komuna sy ny samva ny vahoaka izay fa tofoko ny loto sy ny fofona maimby samihafa. Tontolon'ny fitaterana kosa indray dia tsy mifanaraka amin'ny tolotra omeny mpitatitra amin'ny zotra izay mampitoa ny vato vasakosy ny sarandalana takiana. Mbola mitohy hatrany gaboraraka raha ny fanadidinana atao sy ny fitarainana voaray Michela Ranarjona. Na mandeha aza ny feoany mety akaila ny sarandalana mampitohy ny vato amin'ny Antananarivo ho 700 ariary raha ny fanadinana atao androany tsy mbola misy ny antony taratasy mikasika izany mbola hijalona ho 100 ariary ny sarandalana. Dia mety ho tafakatra ohatriny izy raha
Izy zany a sy dia hay napiakatritsy ny chauffeur sy receveur fa avy amin'ny atetenagna aty aminay le frais niakatra. Fa eninjato io frais io vrai nivato tanà. Eninjato zay ny eninjato eto fa sisy moatra an'izay ka. Natao aza nefa ny fampiakarana ny sarandalana iray volana lasa izay tsy mbola mahafa-po ny tolotra omendreo kooperativa misy roa mitatitra n'ireo poniny vato tsy mifanaraka amin'ny vola takin'izy ireo ny tolotra ny tapadariny izay 500 ariary ary ny sarandalana miakatra 100 ariary. Tsy dia tena manaraka loatra le prix le napetraka io zaro amin'izao ndray aloha zaro zao. Nefa tsy tena hoe tsisy prix anay vato intsony fa mipetraka kely an'iny ihany zareo. Fikaran'ny frais zany no asiana resaka dia fa tsy mety amin'ny toe-java-misy eto amin'ny firenena satria efa manomboka tsy zakan'ny olona intsony izy zao fa mividy pain. Pilier zany le tolotra sitina dia eo amin'ny mpanjifa sy ny mpamily indrindrindrindra dia mba hiampy fanajana eo amin'ireo mpanampy ny mpamily satria tena hita fa tena maro dia maro tsy ampy sy tsy misy mihitsy. Etsakilany dia taoriany fampiakarana ny sarandalana ho 100 ariary manoloana ny tetikasa amin'ny fampidirana kooperativa vaovao ao Ivato. Antota taratasy maro no tonga eo anivon'ny komina Ivato amin'ny fangatahana izany raha ny fanadihadiana. Efatra zao rao nametraka fangatahana hiditra isana sy asa fitaterana zay eto amin'ny silafiny anankiroa. Ny ray izay efa miasa dia misy kooperativa ray efa manandrana miasa. Saingy ny anivon'ny ATT kosa hatreto zany dia mbola mametraka fa hoe tsy afaka atao izy io satria suburbaine ny ety amin'ny commune Ivato ka mbola tsy nahazo alalana dia tsy avelan'ny zareo midina hatrety Ivato tanteraka aty akaikin'ny cité des cadres moa zany no eritreretina amin'izany akaikin'ny NPF iny dia hatreto aloha zany mbola tsy misy fa dia ny olona mametraka ny fangatahany zany hoe amin'ny etaetany hoe isana zay asa fitaterana zay efa raisina eto amin'ny commune Ivato ahafahana efa mandinika sy ametrahana zay mety ho vahaolana isorohana n'izao fijalian'ny vahoaka amin'ny alalan'ireo le tsy fanajan'ny kooperativa efa misy eto an-toerana ny mpandeha. Raha ny fanadihadiana natao lalana roa no andehanan'ny fiara amin'ny kooperativa vaovao raha tafapetraka izany Ivato mandalo an'Ambojanahary ary mivoaka an'Ambohibao fa eo ihany koa ny lalana mahazatra Ivato mandalo an'Antalatamaty ary mivoaka an'Ambohibao hatrany. Raha tsy ahivina ankoatra ny fitohanan'ny fiara lavareny izay mampimenomenona ny poniny Ivato olana goavana ny fampijaliana ataon'ireo fiara fitateram-bahoaka amin'ny fiodinana andalana sy ny tsy fanajana ny cahier de charge. Lafim-baovao hafa kosa indray dia sarotra ny manavaka ny mpisehatra manara-dalàna sy tsy manara-dalàna mivarotra anatin'ny tambazotra tserasera toy ny Facebook eto amin'ny tsika. Misy ankilan'izay ny teknika ilaina fehezana amin'ny fanaovana izany raha ny nambarany mpisehatra iray izay nanaovana fanadihadiana Fizo Rafaly. Sehatra iray mahazo vahana tanteraka eto amintsika saingy tsy voafehy nivarotra amin'ny tambazotra tserasera toy ny Facebook. Ho an'ny eto an-drenivohitra fotsiny ohatra manodidina ny iray faingo-dimy tapitrisa eo ireo olona mikirakira Facebook araka ny antotanisa avy amin'ny fikambanana misehatra amin'ny tambazotra tserasera eto amintsika. Noho ny tsy fifehezana sarotra araka izany ny manavaka ireo mpisehatra ara-dalàna sy tsy ara-dalàna. Hitanay hoe betsaka ny olana izay mitranga ankehitriny ohatra hoe misy olona voafitaka foana mandritra ny reny voanton-drina reny raha memena amin'ny Facebook izy. Mbola isan'ny olana aty amintsika izay hoe mbola sarotra ny retrasian'izay hoe izy manaraka ara-dalàna sy ny tsy ara-dalàna satria io ny any amin'ny consommateur koa satria ny consommateur tsy mangataka facture tsy dia izy koa zareo koa tsy mamea facture. Io koa zany mila hovaina kely ohatra izany tokony hoe mangataka facture foana ny olona amin'ny légal azy zany tsara raha ohatra hoe manaraka ny zavatra ara-panjakana no atao. Ny olona zany mazana hoe sady manana boutique izy no te hivarotra en ligne satria mety hoe boutique tsy tonga ny olona matetika fa amin'ny alalan'ny réseaux sociaux izy no mahatonga ny olona misotona ny olona lasa tonga mitsidika any amin'ny. Misy ankilan'izay ny teknika ilaina fifehezana amin'ny fampiasana ny Facebook ho fidiram-bola. Ahoana ny atao raha hivarotra amin'ny Facebook aloha voalohany indrindra mba tsy tanisako fotsiny hoe ohatra hoe bazina ataontsika hoe community management raha ohatra hoe manana base kely amin'izay fotsiny ny olona anankiray
dia tokony afaka ataontsika hoe mivarotra amin'ny Facebook zay. Dia mba ahoana koa natao ho an'ny visiteur, ho an'ny client zany, ahoana natao mba hailana amin'ireny fitapitaka sy osika ireny. Mahery ny roa tapitrisa ireo olona mampiasa Facebook eto Madagasikara raha ny fanazavana hatrany, tafiditra anatin'izay ireo compte tena izy sy osika. Isan'ny farantsy herinandro ity nihetsika misokatra ho an'ny rehetra ahafahana misitraka fiofanana amin'ny fikirakarana ny tambazotra Facebook sy ny tambazotra sosialy. Maresaka iraisam-pirenena dia tao aoriana ny asa natao tao anatin'ny 7 taona sy 7 volana nandehana anatin'ny anabakabaka tonga any amin'ny planète Mars ny tetikasa USA N7 ka nazahoana fahombiazana ny dingana natao rehetra fanadina amin'izany France 24. Ity ny fiafaran'ny asa natao tao anatin'ny 7 taona ary ny fandehanana nandritra ny 7 volana. Afaka nipetraka tsy nisy olana ny sondiny 7 ny NASA taorian'ny fampianana ny hafanganam-pandeha hatrany amin'ny 2 kilometatra isan'ora ho lasa 20 kilometatra isan'ora tao anatin'ny 7 minitra latsaka. Nanomboka nandefa ny sary voalohany ny sonde 2 minitra monja taorian'ny natongavana. Nanomboka amin'izay ny tena asa ho an'ny sondiny 7 ka ny fitsirihana ny tany sy ny ao ambanin'ny tanin'ny planète Mars no atao voalohany. Raha jerena ny fon'ny Mars, hita fa mety ho izay ihany koa ny fon'ny tany 4.5 miliara taona tany aloha, mialohany andehanan'ny zavadrehetra. La mission du robot doit durer. Tokony haritra 2 taona ny asan'ilay robot. Sismometra frantsay iray no anao ny fanadihadiana momba ny ivon'ny Mars. Fitaovana hafa no tsy maintsy andavaka ny tany, ahafahana mandray ny maripana amin'ny alalina samihafa. Fikarohana, amalina ny fomba niforonan'ny toerana misy antsika. Saingy mialohan'ny azona vokatra, tsy maintsy manana faharetana ireo mpikaroka ao amin'aza. Ny fametrahana ireo fitaovana amin'ny tany dia mety haritra 2 na 3 volana. Midika izany fa mila fotoana, mila 2 volana fanampiny ihany koa, ahafahany mandavaka ny tany ary roso amin'ny fametrahana ny sismometra. Amin'izay fotoana, afaka mipetraka isika, miaino ny zava-misy ao aminy ary afaka maka ny valiny avy eo. Tsy andrina intsony izany. Mety ho fitaovana miverina amin'ny lasan'ny planète Mars ary mifanohitra tanteraka amin'ny tany, tsy mihetsika ny foniny. Ny fitsirihana ny ao anatiny no mety ahitana zava-baovao hatrany amin'ny fiandohan'ny système solaire. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny manakatona vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany mandro soa sy natao tamiko. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement de stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanoltrana teo ny fampalalam-baovao. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanoltranao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté ny Vaovao.